Fanomerabanao ry mpianao zaina manaraka izao fandarana izao tapany fahaefatra amin'ny baiboly tantaram-pitiavana tantaran'ny famonjena. Anio isika dia hijery manokana an'ireo lohahevitra momba ny tsanganana tao Edena, tsanganana na institution ny teny baiko, ka anankiroa ihany no tsongaitsika noho ny tsy fahampian'ny fotoana, dia ny antsoina hoe andro fitsaharana sy ny fanambadiana, hita eo amin'ny Genesisy toko 2 sy ny Genesisy faraparan'ny Genesisy toko 1. Araka ny zavatra hita rehefa vitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany eo amin'ny Genesisy toko 2, dia nitsahatr'Andriamanitra. Nitsahatr'Andriamanitra zany hoe amin'ny teny hebreo izy de hoe nanao sabata izy, fitsaharana. Nanao sabata Andriamanitra na fintsahatra tamin'ny andro 7. Tsy voananomboka akory Andriamanitra de nitsahatra, zany hoe ny andro voalohany zany, fa ny andro 7 izy no nitsahatra. Ary voalaza mazava tsara eo amin'ny toko 2 amin'ny Genesisy io fa nomen'Andriamanitra tsodrany manokana io andro io ary no hamasininy, zany hoe natokany ho azy ary no hamafisin'ny Kristy zay teny zay, satria hoy izy hoe tompony sabata ny zanak'olona, tompony sabata azy io. Ay tsy nandramina hozy izy ny fitenenana zay, zany hoe tsy hananan'ny olombelona fahefana ny mikasika an'io, fa nitakiny ho azy io. Manazava izy hoe nataony ho an'ny olombelona io. Matetika hoe raha natao azy zany de efa natao ahy de ahy, de zay tiako anaovana azy. Tsy izay mihitsy ny heviny fa hoe natokany ho an'ny olombelona, zany hoe adidy sy lova napetraka ho an'ny olombelona io zavatra io. Ko amin'izay fotoana izay dia araka ny tenenin'ny mpaminany Isaia ao amin'ny farany bokin'ny Isaia any, dia misy hoe raha mitandrina ny sabatako, ny fitsaharako ianareo, dia misy tsodraly manokana omena azy. Fitiavan'Andriamanitra hoy ny apôstôly Jaona amin'ny epistiliny, ary izay tsy manam-pitiavana tsy mahalala an'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarantsika an'Andriamanitra hoe fitiavana? Raha miteny fotsiny izy, tsy maintsy nasehony zany ny fitiavana, nasehony teo amin'ny famoronana antsika, ary nasehony ao anatin'ny natiora, miteny amin'ny natiora Andriamanitra amin'ny alalan'ny natiora, tamin'ny foronina ny zavaboary tao Edena, ny foronina ny fotoana dia miseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny zavaboary. Arak'izay zany dia miseho aloha fitiavan'Andriamanitra zay vonintsahatra izy. Vita ny asa, tsy hoe vita fotsiny hoe vita de mipetraka matory izy akory, tsy matory na rendrena ny mpiaro Israely hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo 120, tsy eny tsy rendrena na matory ny mpiaro Israely, fa manodidina ny firenen'ny anjeliny, manodidina zay matahotra azy. Ka isika sanatria tsy mivavaka amin'ny andro, amin'ny zavaboary zany, fa mivavaka amin'ny mpanao ny andro. Ka raha manaja sy mivavaka amin'ny mpanao ny andro isika na ny mpamorona, dia manaja ny tenin'ny mpamorona sy zay no hamasin'ny mpamorona. Misy fanontaniana mipetraka hoe inona ny andro sabata zany na fitsaharana. Ny andro fitsaharana dia hitantsika fa hita eo amin'ny filazantsara
fa nitsangana tamin'ny andro voalohany taorian'ny sabata Kristy, ary io andro voalohany io dia avoivoian'ny fampianarana fa ny andro alahady ny fitsanganan'Andriamanitra, tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany. Kristy tsy niteny mihitsy hoe ajao ny andro alahady tsy misy teny an'izany ao, fa ny voalaza dia no amasinina sy natokana ny andro fitsaharana sabata, zany hoe ny andro sabotsy. Io zany no fitsaharana, ary teo amin'ny civilisation biblika dia tsy misy anarany ny andro hafa afa-tsy ny sabata de hoe andro fitsaharana, de rehefa miteny de manao hoe andro fahaenina alohan'ny fitsaharana, andro fahadimy alohan'ny fitsaharana, andro fahaefatra alohan'ny fitsaharana, andro fahatelo alohan'ny sabata, andro fiomanana ho amin'ny sabata. Fiomanana iaona amin'Andriamanitra manokana, satria andro no amasinina hoy ny Genesis 2:2, no amasininy sy nitsodrano, nomeny tsodrano io andro natokan'Andriamanitra manokana zany ho an'ny olona ny sabata, fa tsy ny olona ny natao an'ny sabata, fa ny sabata ny nataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Natokan'Andriamanitra izy io mba ho ajain'ny olona, mba hanehoany ny fitiavany an'ny mpamorona sy hankohofany eo anatrehan'Andriamanitra. Zany tsy milaza hoe tsy akohaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana hafa rehetra izy, fa afaka miakohaka izy, fa manokana io fotoana io satria tenin'ny tompo zay, tompony sabata ny zanak'olona, tompony azo io, ahitsy ny ramina. Hoy ny tononkiro. Momba ny fanambadiana kosa tsanganana faharoa dia misy teny eo amin'ny toko voalohany andinin'ny farany eo manao hoe lahy sy vavy ny famoronan'Andriamanitra tao Edena, lahy sy vavy, ary ireo lahy sy vavy ireo no nomen'Andriamanitra ny endriny, fa tsy ny lahy fotsiny na ny vavy fotsiny fa lahy sy vavy, ary ireo no nahazo tsodrano hivady na hiara-dalana zany. Fitenenana ankehitriny ny hoe mitovy zo, mitovy ny lanjan'ny lahy sy ny vavy, fa raha ny tena jerena ny soratra masina araka ny teny ao amin'ny Genesisy, dia rehefa nahita ny Eva i Adama de hoy izy hoe ity no vady tandrify nanaovan'Andriamanitra vady tandrify fameno, mpameno, zany hoe complémentaire, mifameno, fa tsy mifanampy zany fa mifameno, ka ohatrany hoe bilao andahany sy ambaviny, tsy misy hoe latsa-danja na tsy latsa-danja fa mifameno, raha tsy eo ny ray de tsy eo ny ray, dia tsy ampy le izy, ka famenoan'ny zo zany sy fanampiana ny zava-dehibe, fa tsy hoe mifanampy akory izy fa mifameno, ka ny zavatra mifameno tonga de mitovy lanja, raha tsy omenao lanja ny ray de tsy misy dikany anankiray. Zay no azo tenenina angamba momba iny tsanganana faharoa iny. Hiara hivavaka tsika ray be fitiavana sy tsara indrindra ny an-danitro, mihazona ny toe-javatra rehetra ianao nahary anay, ary manondrika ny lohanay eo anatrehanao izahay, mamondrafo aminay mamelany elokay. Aoka ho mpanaraka anao tanteraka izahay noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny fahamendrehany dia anaraka anao tanteraka izahay, ary
ho vombinao eo an-tratranao anie. Aoka ho mpanaja ny teninao izahay. Mpanaraka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.